i Jesosy mpiandrondro tsara. Indro hankany amin'ny jentily izahay. Ny zanak'ondry izay manjaka no hitondra azy ho amin'ny loha ranonaina. Homeko ny fiainana mandrakizay ny ondriko. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanamasina. Amen. Ombantsika mianakavy eny ny Tompo ho tanteraka tokoa izany. Dia faly mandrakariva ary mitsidika ny tokantranontsika mianakavy amin'ity alahady fahavalo ny volana May 2024 alahady faefatra fankalazana ny Paka taona D fa nalahatra ny fiangonana ihany koa hoe alahady ny mpiandrondro tsara. Io ny lohahevitra roso ny fiangonana hoe Jesosy no mpiandrondro tsara. Ka ny vaky-teny voalohany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 13 andininy 7 dia faranany any amin'ny andininy 17 ka hatramin'ny 2 ilazany hoe indro akany amin'ny jentily izahay. Taorian'ny nitsanganan Jesosy velona sy ny beba masin-dapoly, maro ireo tonga kristianina tamin'ny ireo tany nitorian'i Paoly sy Barnabe ny vaovao mahafaly. Nahita izany firoborobo ny finoana kristianina izany dia teraka indray ny fialona ny jody tonga hatrany amin'ny fifona ny ain'i Paoly sy Barnabe. Tsy nampihemitra azy ny rahalany efa izany fa maika nakahery azy hiteny amin'ny kasaina tamin'ireo mpanenjika, ka ny fanenjehana nataon'izy ireo ny tonga fitaovana nampiroborobo ny fitorinan'ny evanjely ka tonga manerana an'izao tontolo izao ny famonjena. Ny vaky-teny faharoa dia ny boky fanambarany masinda Joany na ny Apokalipsa toko 7 andininy 9 toy izy na 14 ka hatramin'ny 17 milaza hoe ny zanak'ondry izay manjaka no hitondra azy ao amin'ny loha ranonaina. Ambaran'i Joany amin'ity vaky-teny faharoa ity amin'ny alalan'ny fahitana naseho azy avy any an-danitra ny asambarana miandry ireo rehetra mifikitra sy manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ety an-tany. Dia ny fahatanteran'ilay nambaran'i Jesosy tamin'ny mpianany hoe izy Jesosy mihitsy no ampipetraka azy mba hinana any amin'ny fanjakany. Dia io Jesosy mpiandrondro tsara io ary no ambara masinda Joany amin'ny toko 10 andininy 17 ka hatramin'ny 30. Homeko ny fiainana mandrakizay ny ondriko hoy Jesosy. Ka hoy masinda Joany manambara izany vaovao mahafaly izany. I Jesosy no mpiandrondro tsara. Lohahevitra roso ny fiangonana amintsika amin'ity alahady ity io, mba hibanjinantsika mandrakariva ny alala ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ka na eo aza ny fahalemena, ny fahotana mangeja isan'andro, dia tsarofo fa tsy mampiova ny fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Fandrentsika matetika ny hoe ny fahotana no alan'Andriamanitra fa tsy ny mpanota. Ka ny antony hitadiavany antsika dia ny hanafaka antsika tsy hogajainy ny fahotana, ary efa tena miompy fiainana aminy isika, mitoetra ho aminy sy hitoerany, dia afaka mandresy ny fahotana, ary ny fandresena ny fahotana dia tokana ihany ny fitiavana. Dia ny fitiavana an'Andriamanitra ambonin'ny zavatra rehetra, ny fitiavana ny namana tahaka ny tena, eny fa hatramin'ny fitiavana ny fahavalo. Satria ny fahotana mitondra makamin'ny fahafatesana, fa ny fitiavana fototry ny fahavelomana. Ka ny hahavelona antsika ny sitrak'Andriamanitra, ary iraka tanterahan'ilay mpiandrondro tsara izay toetra iriny mba ho tafintsika andian'ondriny ihany koa ny aina ny fitiavana io ka hitondra fahavelomana eo amin'ny fiainantsika sy ny famelomana ny hafa isan'andro. Amen. Ombantsika mianakavy eny ny Tompo ho tanteraka tokoa izany, dia androtsaka ny tsodrany amintsika ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny Ray, ny Zanaka sy ny Fanamasina. Amen. Hitantana ny fiainantsika ny Kristy, isaorana ny Andriamanitra dia samy ho ten'Andriamanitra ary.